voix de Jésus. Des câbles Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, mais par ton esprit, ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit, envoie ton esprit. Manapaka yetu ni tena Andriamanitra. Amen. Mita wopun sarara yavi. Amen. Yasa ni mfana sarara yavi. Amen. Utunga zavatra sapaitana na ntenya. Amen. Vadika zavamisy ny zavatra mbara. Amen. Amin'ny anara maherin'i Jesosy avy any Nazarety. Amen. Afaka mahazo toerana daholo a. Tatsika mianakavy ny tompo. Miaraba manokana anareo any amin'ny overflow C. Raha maheno ana anareo a. Dia mba manaova alléluia ary zavady. La distance n'est pas une barrière. Overflow be maheno ve? Sika ato anatiny tsy anontaniana ntsony. Ho antsika izay manaraka en ligne tonga tsara ve ny feo? Meo ny anaran'ny manao ikoty amin'izao a dia mba apetrao eto anoloan'ny masoko eto azavady a. Izay tompona andraikitra amin'ny fianonan'ny feo a. Amin'izao fidirana voalohany izao. Izao dia izao. Tahatsika ny tompo. Alléluia, alléluia, alléluia. Ataovy alléluia mafy be. Sa mahita ny fiangonana miakatra trano. Ny journée komaly a tena feno de feno. Tena feno a. Satria za moa nanolo tena anompo ny lehilahin'Andriamanitra izay ny raha ny evangeliste Dag Howard Mills tonga eto majanga eto anomana an'ity croisade ity dia nitady izy a tomobile sy olona afaka hiaraka amin'ny isanandro amin'ny famanana ny croisade dia nanolo tena anao an'izay asa fanompona izay. Mandrabatapitra ny croisade fo iaho sabotsy alahady ihany za no tsy afaka miaraka aminao. Dia ozy izy teo amin'ny firinareo mirava ozy izy omaly amin'ny ray sasany donc on se voit ozy à 14h. Dika zany amin'ny roa za dia efa lasany ray. Rehefa avy eo dia nanomboka tamin'ny maraina omaly a tsy nisy fotoana ny sakafoanana. Nisy fiangonana efatra nanolo tena hikarakara ny sakafony ireo izay miasa ao amin'ny birao isanandro. Izay tsy azoko atao moa no manonona an'izany eto. Be dia be ny fiangonana eto Majanga fa efatra zany no nanolo tena hikarakara ny sakafony mpanompon'Andriamanitra. Sy izay miara-miasa amin'ny birao misy anankiroa ato amintsika moa miaraka miasa any amin'ny birao izay ny andraikitry ny anankiray. Satria izay niteny tamiko hoe mijereo izy olona anankiroa raha misy any aminao any olona anao saisie fotsiny ny asany dia ny anankiray indray iantso olona fotsiny ny asany. Ny mahafinaritra moa zany dia ny mandrombaka foana e. Dia laova za hitady dia nitady dia nahita dia misy miasa any sanandro miditra amin'ny sivy mirava amin'ny dimy sasany sanandro mandravatapitra ny croisade any amin'Andriamanitra ny karama. Dia ny fandiniky koa izay mpanompon'Andriamanitra vitsivitsy teo amin'ny telo teo hoe ahoana ny ataontsika amin'ireo mpanompon'Andriamanitra eo fa tokony mba handray anjara ihany tsika amin'ny fikarakarana amin'izy ireo. Tsy ny volany tsy misy amin'izy ireo fa isika tokony mba hetsika hikarakara ny sakafo satria mbola vao olona ray no tonga eto zany. Tamin'izay fotoana izay fa zao moa fa marobe ry zareo tonga eto amin'izao.
dia miaraka am'ireo dia olona ray no tamin'ny voalohany dia miaraka am'ireo olona miara-miasa ao amin'ny birao ao dia nifandinika teo zay dia misy fiangonana 4 sa 3 fandiba mikarakara sakafo isan'andro tamin'ny alakamisy teo moa ny torantsika dia omaly amin'ny roso sasany masaka ny sakafo dia niantso anany tompony andraikitra ny sakafo omaly pasteur tongavo nareo fa masaka ny sakafo dia zay mbola mivoro zay aty dia vita ny fivoriana dia ozy hoe dahoantsika fa masaka ny sakafo dia tsika ozy mbola manana fivoriana koa amin'ny telo zao dia lany fotoantsika raha andeha sakafo any fa ndao tsika andeha any amin'ny shoprite maka sakafo fotsiny dia nijery sakafo tao zay ao mpamiliana raha zareo afaka mihinana fa tsy afaka hitana sotro any hitana vitesse no anitsaka embrayage no hitana volant sy nisy mihitsy mandraba tonga ny amin'ny 6 vora al dia amin'ny 10 latsaka fa efany avy ny sakafo atoandro sakafo vina hoe dia tamin'ny roa sasany maraina ny sakafo al rehefa za tsy nifoha tamin'ny 20 satria natahotra le vatako fa nesorin'Andriamanitra ny torimasoko nefa za mbola mitady dia zay hoe Jesosy mba patrio moa omeo torimaso fa tsy nomeny dia niafarany niala teo dia nivavaka dia navarina fa tonga dia natanjaka rehefa nivavaka dia teo atonga saina tsy aminkery ny amtanjaka fa mifanahinao tsy aminkery na amtanjaka fa mifanahinao ny fanahinao ira le izy ka io tanjaka io raha lasa nabavy avy amin'Andriamanitra dikan'izany ianao aza matahotra ny hoe tsy natory fa mivavaka eto reraka androany fa arakaraka ny vavahanao nazahoanao tanjaka ameko 5 arivo ianao rehefa avy eo ameko zao rehefa faly ny foko dia misokatra ny portefeuille-ko alleluia io mively batterie io ka sao dia verinareo fa le mijerijery rehetrarehetra satria tiako ny nataona alleluia ny tanjaka dia avy aiza hoe dia lazao ny namanao aza mataotry ny arary eo anao rehefa mifoha amin'ny alina hoe aza matahotra ny arary fa za hitanao tena en forme tsara en bon état tsara matanjaka tsara jery tsara fa sady ao amin'ny fidirana voalohany andro any no mbola mitana fidirana faharoa ary mbola hitory teny rapitso ary mbola hietsika koa rehefa avy eo banderole 20 napetaka tamin'ny tanàna am'izao tany amin'ny pompier zay omaly adia ozy izy hoe raha vao mavita ny asa zay pasteur dia miantso anao satria za moa ny tompony andraikitra voalohany amin'ilay publicité dia vao niantso teo izy tamin'ny maraina teo efa napetaka daholo izy fa anankitelo no 6 na pompier za miasa amin'ny alina alleluia 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 rehefa avy zay mbola manana rendez-vous amin'ny olona maromaro momba nyty fitoriana filazantsara ty androany ty anetsika anao raha lasa nabavy malala ho namany Jesosy Kristy amin'ny famonjena fanahy ho namany Jesosy Kristy amin'ny famonjena fanahy ozy ny mpanompon'Andriamanitra le directeur ny croisade niaraka tamiko omaly pasteur zay hitanao zao dia manana ny asanay mpiasa ao amin'ny gouvernement tatany Ghana zaho ozy izy dia nandray an Jesosy Kristy dia nanolo tena ho an Jesosy dia nafana fota ao anatin'ny fiangonana tsy nieritreritra akory hoe andray andraikitra
fa noho ny fampianarana ny mendray aman-dreny ara-panahy Howard Mills ozy izy dia be tao anatin'ny foko amin'izay ny mba hanao ny asan'Andriamanitra. Dia ny hafarako izy lasa pasteur laïque. Ahoana ny atao hoe laïque zany hoe tsy velomin'ny fiangonana ianao, tsy mandray karama amin'ny fiangonana ianao, fa sady manao ny asanao ihany ianao no mitory filazantsara. Dia zay zany nataonay zay mandray karama amin'ny asanay ary manome fafolo-karena ao anatin'ny fiangonana. Zay tsy mandray karama atao amin'ny fiangonana mihitsy. Fa rehefa nandeha ny antson'Andriamanitra dia renay hoe vao antso zay dia navelanay ny asanay. Dia za zao matianina ato amin'ny asan'Andriamanitra. Dia le directeur ny croisade ao Antananarivo izy pilote. Dia ozy hoe ah bon. Inona hoe azafady? Ay, ny abon ndray moa na averina. Averina hoe pilote. Inona moa le pilote aloha mpitondra fiaramanidina. Dia izy amin'izao hoe mbola pilote ao izy fa navelany ny asany. Dia en plein temps izy amin'izao amin'ny asan'Andriamanitra. Mandriana tsara venao raha lasa labava. Androany moa izy tonga androany izy. Tonga eto anampy amin'ilay croisade androany. Dia izy hoe vitso any olona ohatr' zany, sarotra any ohatr' zany fa ahoana ozy izy. Dia tsy manao pilote tsony izy, efa najanona ozy, fa matianina izao amin'ny asan'Andriamanitra. Androany te hiresaka aminao zavatra avy amin'Andriamanitra. Satria ny olona tsirairay avy samy manana an'izay hitondrana Andriamanitra azy. Za zao manana ny hitondran'Andriamanitra ary mila mahomby amin'izay hitondrana Andriamanitra anao. Mino fa natonga sainanao zay fampidirana fohy nataoko izay. Lazao zay pilote izy hoe fa navelany le asany. Na ohatrina karamany. Fa reny hoe ny antson'Andriamanitra matianina amin'ny asan'Andriamanitra izy zany. Hitariko kely. L'évangéliste Howard Mills izy dia dokotera mpitsabo. Dokotera mpitsabo. Dia rehefa nan'olo tena namaly ny antson'Andriamanitra ho pasteur izy dia nikaniny ireo namany rehetra efa nanin'ny elahy. No dia lasa manao an'izany pasteur izany. Fa tsy ny rara iny tsy nahoany. Fa nitohizany ny antson'Andriamanitra. Ina ny zavatra misy izy ianao nivory zay omaly niaraka tamina pasteur maro, pasteur vitsivitsy sy mpino marobe tany amin'ny fiangonana anankiray. Dia ny fanazavana tao miaraka amin'ny fiaramanidiny manokana izy ho avy eto. Na hoe jet privé. Azonao moa tsy ny olona rehetra no afaka hisitraka zavatra ohatr' izany. Tsy olona rehetra no afaka hisitraka zavatra ohatr' izany. Miaraka amin'ny jet privé izy ho avy eto. Tsy roplanina nofaina, tsy roplanina ny ramina. Inona moa no tiako resahana? Misy olona reraka ara-tsaina sady tsy handeha lavitra. Fa misy olona matanjaka ny sainy sady handeha lavitra. Inona zao ny mampiavaka an'izany? Ny mampiavaka an'izany dia zao le olona handeha lavitra sy olona matanjaka ny sainy. Izy ary ny tsy handeha lavitra, olona reraka ara-tsaina sady olona tsy handeha lavitra. Inona ary ny mampiavaka an'izany? Aleo mafampiresaka nareo mianadana, nareo miravavy na nareo miralahy. Inona ary ny mampiavaka an'izany?
zay dia tokony efa mety zay. Inona am'izay ary mampiavaka an'izany? Zay. Inona mampiavaka an'izany? Zay. Inona mampiavaka an'izany? Ilay filazana omaly dia izy no manana hôpitaly lehibe indrindra ao Ghana. Satria izy koa inona lay izy? Dokotera. Dia izy koa anisany manana fitaizana zazak'amboty lehibe indrindra ao Ghana. Dia misy koa manana sekoly lehibe indrindra ao Ghana. Teradinina zany ha satria izy manana an'izao dia zay zany lazain'ny olona hoe satria izy manana n'ity sy manana n'ry dia lasa ohatr'izao sy ohatr'izao izy. Dikan'izany zany tsy miankina amin'le hoe manana hôpitaly, manana an'izao. Tsy miankina amin'le olona fa miankina amin'ny fahavononana. Ho avy eto izy sy ho ela. Raha mipetraka zany fanontaniana dia hoe ny olona vonona zany ianona ny vonona. Dikan'izany ny olona tsy vonona zany dia tsy anao. Zay zany dikan'le hoe satria tsy vonona izy dia izy tsy vonona. Zay zany le olona tsy anao. Enao zany vonona. Maninona tsara ianao azafady? Iza tsara hoe ny vonona ataovy ambony ny tanany, ampidino ny tanany. Hozy ny sasany hoe izy tsy vonona. Ny dikan'izany tsy vonona izy satria izy tsy vonona. Mazava sa tsy mazava zany? Tsy vonona izy satria tsy vonona. Fa misy vonona satria izy tsy vonona. Fa misy olona vonona venefa. Misy olona vonona venefa. Satria misy olona tsy vonona. Misy olona tsy taitra. Misy olona tsy variana. Ohatrany tamin'ny alarobia zao tsy maninona. Tsy nandray olona tao ambony tao dia aleoko nanao asa manokana noho ny fahavononako. Raha lasana bavy malala fotoana ny fahatongavan-tsaina androany tsy tiako roa azady ty ihany no homanintsika fa ny tanàna ny mahajanga ho etsehatsika hiditra ao ambalan'Andriamanitra, hiditra ao an-tranon'Andriamanitra. Amin'ny fiderana faharoa rehefa aveo hiditra lalina be dia izara taratasy amintsika mianakavy. Asan'ny apôstôly toko voalohany 9:20 amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraka tsika izy roa telo. Ireo rehetra ireo ny raisaina naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahany. Eo amin'ny fo miray eo no misy ny herin'Andriamanitra. Jesosy tsy maty tamin'ny azo fijaliana ho an'ny olona iray. Tsy maty teo amin'ny azo fijaliana ho an'ny olona iray. Tsy nirahan'Andriamanitra avy any an-danitra i Jesosy ho an'ny olona iray. Tsy nalefa an'Andriamanitra avy any amin'ny misy azy avy any amin'ny vazantany efatra ny rivotra ho amin'ny vavoro ny olona iray. Tsy naposaka Andriamanitra avy any ambony ny masoandro ho an'ny olona iray.
Ary ny tany tsy namboarin'Andriamanitra ho an'ny olona iray, ny ala tsy nataon'Andriamanitra ho an'ny olona iray. Ho an'izao tontolo izao. Noho izany, Andriamanitra tia olona miray saina mba omeny ny heriny, ampidinany ny fahasoavany. Ahafahany hamonjy ny hafa. Rehefa mahita olona miray saina Andriamanitra, dia eo izy mampidina ny heriny sy ny fanahany. Tany aloha Andriamanitra nanendro olona iray ho fenona ny fanahany, hitarika vahoaka marobe ho any amin'ny anjara voatendry. Fa tetỳ arina tsy ohatry izany intsony nataon'Andriamanitra, fa Andriamanitra maniraka olona iray saina ary mampidina ny heriny eo amin'ny firaisan-tsaina. Noho izany ianao aza miala laharana ao anatin'ny olona maro, fa miarao ny olona maro, hiara iankoka, hiara hidery, hiara ny mevoninahitra, hiara ndray hery sy fahasoavana, hiaraka ndray ny afo ny fanamasina. Manomboka eto aza mitokatokana fa miarao anatin'ny maro, midira ao anatina assemblée, midira ao anatina sampana, midira ao anatina fiangonana, hiaraka ndray hery. Midira any amin'ny sampana intercession, midira any amin'ny groupe d'accueil, midira ao amin'ny sampana fanatitra, midira ao amin'ny sampana plein temps, midira any amin'ny sampana délivrance, miara mivavaka, miaraka mandray hery avy amin'Andriamanitra. Androany maraina hiaraka ndray hery avy amin'Andriamanitra isika. Dia hivoaka ny tanàna, hivoaka ny fiangonana, hivoaka ny trano, hitory-teny, hikasika fony olona amin'ny tenin'Andriamanitra sy amin'ny filazantsara. Tsy ianao no asehonao fa Jesosy. Tovy alleluia lasana bavy malala. Mila mihetsika ianao manokana manomboka izao. Rehefa feno hery avy eto ianao dia mitory an' Jesosy any am-pianarana, any amin'ny toeram-piasana, any amin'ny fianakaviana, any amin'ny quartier misy ianao, amin'ny olona mifanena aminao. Anambarany amin'ny Jesosy ianao. Any anatin'ny tricycle, any anaty bajaj, any anaty bus, miresaka amin'izay olona eo akaikinao ianao, miresaka ny amin'ny Jesosy. Eny ambony roplan, miresaka ny amin'ny Jesosy ianao. Any ampitany ranomasina, miresaka ny amin'ny Jesosy ianao. Eo amin'ny messenger, any amin'ny WhatsApp, miresaka ny amin'ny Jesosy ianao. Etsika mivory miray saina miaraka mandray hery avy amin'Andriamanitra. Ireo rehetra ireo niray saina, naharitra ny vavaka mba amin'ny vehivavy sy Maria renin'i Jesosy ary ny rahalahy. Maria tsy nievy tena mihitsy hoe zany ambony indrindra amintsika rehetrarehetra eto, satria avy tao akiboko i Jesosy. Iny izy nakarina ho any an-danitra iny tsy mitovy aminah nareo fa za mamany. Aleo za ka sisiny aty fa nareo tsisy mitovy aminah, za ambony noho ianareo. Tsy nanao an'izany Maria fa niaraka tamin'ny rehetrarehetra. Ninina avonao maiza miaraka amin'ny maro ianao. Ninina famboninao maiza miaraka amin'ny maro ianao. Ninina hatsaranao falebiazanao maiza miaraka amin'ny maro ianao. Rehefa mivondrontsika ka mitalao amin'Andriamanitra, mianana an'Andriamanitra, misy hery ampidinin'Andriamanitra eo. Misy hery ampidinin'Andriamanitra eo. Misy hery disponible androany maraina. Rehefa mivorona saminareo, misy hery midina, mitondrana amana roa na telo na efatra, mekarany tendrombohitra, miantso ny herin'Andriamanitra. Teo vavolombelon'i Jesosy ianao. Enareo any anaty sampana, aza variana mivory mandritra ny atsasakadiny 5-20 minitra dia mifamaly rehefa avy eo dia tsy mifampiteny. Miaraha mivory andray ny herin'Andriamanitra. Miaraha mivory andray ny herin'Andriamanitra. Misy fotoana nareo ao amin'ny choral, misy fotoana 10 minitra ihany ny dinika, adiny ray sasany mahery mangataka ny herin'Andriamanitra, samy mikasika ny fony olona any amin'ny toerana misy azy avy. Manomboka eto dia ho tazomiko ny fidirana voalohany sy faharoa isaky ny asabotsy ao anatina volana vitsivitsy.
Dimy sasany maraina efa tonga eto. Haleluya, 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 haleluya. Oya hoe haleluya. Zay misitrisitra mangingina mitaditady fomba hidirana eo dia nde hiakatrakatra hira eto azafady. Tsy fanarahantsika zany. Na tsara fiotriny ahoana ianao tsy ho anao ty toerany ty. Hetsika sika monjy ny mahajanga. Hetsika sika monjy ny tanàna. Hetsika sika monjy fanahy. Andrahery avy amin'Andriamanitra. Hoy hoe andrahery avy amin'Andriamanitra. Tokony hisy toerana ho any herin'Andriamanitra ao anaty fanahinao ao. Ianao aza manana fanahinany amin'io fiainanao io. Ianao aza matahotra any amin'io fiainanao io. Aza vela hisy toerana ho an'ny tebiteby any anatinao. Apetrao amin'Andriamanitra ny fanahinao fa izy no miahanao. Ndana mitory an Jesosy. Dia ataovy ny asanao, aranofo ny asa fivelomanao, dia sady torio Jesosy Kristy. Sady torianao Jesosy Kristy. Ao anaty Baiboly misy karazan'olona maro manana ny asa fivelomana fa tsy miala eo ambavan'i Jesosy Kristy. Misy olona nasain'Andriamanitra niala tamin'ny asany, fa misy olona sady manohy ny asany mitory an Jesosy. Enoy tsara. Allô. Petera nasaina niala tamin'ny asa fivelomana. Inona ny asan'ny Petera? Nanarato. Toy izy hoe avelao ny aratonao. Ndao ianao anaraka anahy, manomboka izao dia olona no azonao. Manarato olona ianao. Mianatra ao anatin'ny sekoly ianao. Mandritra ny 3 taona teo ny eo Petera niaraka taminy. Tao anatin'ny sekolin'Andriamanitra. Taoriana ny 3 taona no fenon'Andriamanitra ny fanahiny Petera. Nanomboka teo izy niaina tamin'ny atao hoe surnaturel. Alléluia. Fa tao anatin'izany izy mitsitapitapy ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Raha ianao matotra tsara amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra, na tsy mahazo ninina aza ianao, matokian'Andriamanitra foana ianao tohizo ny lalanao, fa misy zavatra voahomanao anao ao alolo ao. Aza varina mitomano fa ndana mamonjy fanahy, ndana mikasika fanahin'olona, ndana misintona fanahy ao ambalan'i Jesosy. Manomboka izao ianao dia mandeha mitory an Jesosy, mandeha manambara an Jesosy. Tsy ambany ny olona manambara am Jesosy, tsy ambany ny olona mitory an Jesosy, tsy ambany ny olona miresaka ny am Jesosy. Ilay tompo voaomby teo amin'ny hazo fijaliana, ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ny tompo, izy ny mamonjy, izy ihany koa ny mamatsy. Haleluya, 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 haleluya. Misy fotoana Petera tsy mahazo ninina. Izy hoe inona kosa no azonay fanafoina ny zavatra rehetra zay manaraka anao kanefa tsisy ninina. Aza matahotra Jesosy fa mbola azo nareo, fa maro be ny zavatra nafoinareo, dia mbola azo zavatra maro nareo. Fiainana be dia be amin'izao fiainana ankehitriny izao, fitahiana zato eny, dia fanenjena koa izy azo anareo, fa amin'ny andro avy dia fiainana mandrakizay. Nahita olona koa Jesosy Matio levy mpamoretra. Eo ampamiriketra i Matio, tsisy nitory taminy, tsisy nampianatra azy, tsisy nilazany amin'i Jesosy, fa izy mbola eo mibiraoany tsara mamoretra. Nandalo Jesosy teo, Jesosy ndao naraka anahy. Ha, zao, ye, ndao. Navelany ny asany lasa izy nandeha, ny apitsininy izy zay vao nandalo tao amin'ny birao rehetra rehetra, nanao lettre de démission. Ay, 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 ay. Ora lasana bavana. Tsy azonao atao tsony io azy io va miaraka amiko ianao. Raha zany izy ary aleo mba olazaiko daholo ny mpamoretra namako, avoriko ao an-tranoko dia
anao fanasana lehibe mba ho tonga ao an-trano dia tonga ao ianao dia ho présenteko amireo io lay olona ilay niantso anahy io Jesosy io ny tompo io ny mpamonjy io ny manafaka anahy fonctionnaire io lehilahy io fa tsy menatra ny lazany amin'ny Jesosy raha fonctionnaire ianao azavarina mizesta amin'ny kibonao hoe tena nahazoazo tatoato amin'ny taona ohatra zao no retraite tsy zay fa torio Jesosy eo amin'ny sehatra misy anao ny mpanjaka amin'ny taona mpanjaka ny mpiasa mpanjakana amin'ny taona mpiasa mpanjakana dokotera amin'ny taona dokotera rasazy amin'ny taona rasazy mpianatra amin'ny taona mpianatra alleluia alleluia mpitondra tikotiko mitondra tikotiko ny maçon mitaona maçon ayayayayayaya samy mitaona an'izay tandrifiny zay mpivary mandeha mitaona mpivary mandeha samy mitaona an'izay tandrifiny avereny io samy mitaona an'izay tandrifiny avereny tsara samy mitaona an'izay tandrifiny navory mationy olona teo amin'ny toerana anankiray dia nasainy amin'izay Jesosy tonga teo dia izy io lay namonjy anahy zamino fa maro ny mpamoretra lasan'i Jesosy taorinan'izay ankoatra zay misy olona sady mbola eo amin'ny asany amperinasa no miresaka amin'ny Jesosy ilay Josefa avy any Arimatio mpiasan'ny Sinedriona mpiasan'ny assemblée mpiasa mpanjakana ambony fa miresaka ny amin'ny Jesosy ary manampy ny fiangonana amin'ny fampandrosoana ny asan'Andriamanitra noho izany aza vela anakana anao ny toerana tsara misy anao ilazany amin'ny Jesosy no misy olona napetraka Andriamanitra amin'ny toerana ambonimbony mba ahafahany mahazo olona ambonimbony azavarina ianao mizara amin'ny Jesosy azavarinany amin'ny tenanao vatanao tarehanao mombanao akanjonao tongotrao kiraronao famantaranandronao resao Jesosy manomboka eto andray hery sika androany teo vavolombelona mandendeha anao tsy aminkery na mitanjaka fa mifanaina tsy aminkery na mitanjaka fa mifanaina ny fanaina ira tsy aminkery na mitanjaka fa mifanaina ny fanaina tsy aminkery na mitanjaka fa mifanaina ny fanaina ira azo toerana mila olona fenona hery Andriamanitra misy amintsika io tsy mieritreritra iresaka ny amin'ny Jesosy mihitsy tonga eto ianao mbola manamafy ny amin'ny fiainanao manamafy ny amin'ny hoavinao manamafy hiteraka sa tsy hiteraka manamafy azo tokantrano sa tsy azo manamafy ahoana ny volany olona raha lasiana bava na mbola tsy réglé aza ny problème anao mila miresaka ny amin'ny Jesosy ianao mila mitondra olona ato amin'ny Jesosy ianao mila herin'Andriamanitra ianao herin'Andriamanitra mitsangana vetivety avereny zao Jesosy io na mbola tsy milamina zany fiainako dia mbola tsy milamina zany fiainako réglé zany problème dia mbola tsy réglé zany problème za mila herin'Andriamanitra hitina ato anatiko irotsaka ato anatiko vavolombelonao eo vavolombelonao hery a Jesosy umeo hery a Jesosy hery a Jesosy umeo hery a Jesosy umeo hery a Jesosy amen ya mazo toerana aza manany amin'ny fiainanao io aza mitomany amin'ny fiainanao io ya arakaraky ny andro sonao fenon'Andriamanitra hery ianao arakaraky ny etaetanao omen'Andriamanitra hery ianao
ny olanao, ny visionao, ny amin'ny fiainanao manokana apetrao eo an-tanan'i Jesosy. Ambaraony amin'i Jesosy. Ho an'izay manana antsony amin'ny asany manokana, asa fivelomany sy ny tariny ataovy tsara, angataony tolotsaina avy amin'ny fanamasiny. Fa Andriamanitra manampy anao, Andriamanitra manome saina anao. Tsy natao ahantra ny vavolombelon'i Jesosy, tsy natao ahantra ny vavolombelon'i Jesosy. Ny mpiasan'i Jesosy tsy natao ahantra. Hoe ny mpiasan'i Jesosy tsy natao ahantra. Za mpiasan'i Jesosy, za manana an' Jesosy ho mpampiasa, mpamatsya, mpikarakara. Haleluya, 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 haleluya. Arakaraky ny andehananao ny tomboanao. Baiboly dia milaza miampy hery eny am-pandehanana izy, miampy hery eny am-pandehanana izy, miampy hery eny am-pandehanana izy. Arakaraky ny andehananao dia mitombo hery anao, mitombo hery anao, mitombo hery anao. Miara mivavaka tsika dia mandray hery anao. Rehefa feno hery anao, resaony amin'i Jesosy. Nalazay ny olona fa adala azy ianao, ianao manokana mahafantatra fa tsy izany ianao. Aza mitsahatra milaza ny amin'i Jesosy. Baiboly dia milaza fa ny mpiasa mendrika azo ny karamany. Rehefa hitan'i Jesosy fa miasa tsara ianao, Jesosy mikarakara anao, Jesosy mamatsy anao. Ya. Varina omaly. Rehefa nivory zay dia koa zao ny tompona andraikitry ny croisade mijery toeranareo gratuit ametrahana ny camion. Dia nandinika teo dia nitelefona olona iray, dia nisy nanaiky ametrahana an'le toerana. Dia nitsena an'le camion zay, lavidavitra any amin'ny fidirana Mahajanga. Dia nitarika an'le camion any amin'le toerana, camion efatra feno instrument, conteneur telo avy any andafy, fitaovana fotsiny. Conteneur telo avy any andafy, fitaovana fotsiny. Ankoatran'ireny mbola misy koa mankany amin'ny firenena telo samihafa. Dia misy conteneur anankiray, misy camion anankiray tonga de podium. Dice Jesosy io. Rehefa hamonjy fanany tanjony, votsoranao ny vola, votsoranao ny fahasalamana, votsoranao ny hery, votsoranao ny tanjaka. Kasinao ny olona ambony rehetrarehetra ifandray amin'ny mpitory filazantsara. Mijanona ho ambany foana ianao raha mieritreritra ny problème anao foana. Fisokafo ny vava, ambarao Jesosy. Aza mieritreritra ny tenanao mahantry zany ianao, tsy mahantry zany ianao. Ny Andriamantsika tsy mahantry zany raha lasana vava. Ny Andriamantsika tsy mahantry izany. Meteza ho vavolombelon'i Jesosy. Amin'ny vavanao ny andrenesany olona ny Jesosy Kristy, lay mpamonjy an'izao tontolo izao. Tsisy mahantry zany eto. Aza mieritreritra anao mahantry izany. Mpamosavizany mafy be nanimba ny sainao, mpamosavizany mafy be namotika ny sainao, ka mahatonga anao mihevitena ho tsisy dikany ambany. Tsia aleo ny mpamosavy ipararehetra ny amin'ny herin'Andriamanitra ao anatinao. Aza matahotra mpamosavy ianao, aza matahotra ny olona miseho mafy be ianao. Aoka ho feno hery ianao dia sahijory eo anatrehany nisany izy. Ilay vehivavy nanana olana ara-pitiavana atao sikara, ranikany dia napalahelo satria mba tianambady izy fa tsy mahavanona tokantrano. Zay tafiaraka aminy misaraka, zay tafiaraka aminy misaraka, zay tafiaraka aminy ny misaraka. Mitarika izy dia mahita mba olona tsara ihany. Jereny ny bikany mba hitany hoe mety ihany. Mandinika ny vatany, mandinika ny tenany izy, jereny hoe ohatrany mba mety ihany aty. Mahita olona sasany izy ohatrany mahavanona tokantrano, raha ampitahiny amin'ny tenany
to hitany hoe tsara noho ny sasany ny tenany. Izy hoe misy zavatra hafa mihitsy ambadika ty fiainako ty ka. Miaraka misaraka indimy tsisy vanona. Nefa ny sasany vao indray mandeha tsy nisaraka mandramaty. Niazy indimy fa tsisy vanona. Jesosy te hamonjy azy. Jesosy te hamonjy azy. Jesosy te hamonjy azy. Vao mafalina zay koa anao te hamonjy anao Jesosy. Te hamonjy ny namanao Jesosy. Te hamonjy ny havanao Jesosy. Te hamonjy ny mpiara-mianatra, preta-po, mpiara-miasa, mpiara-mivarotra aminao Jesosy. Jesosy mamonjy. Tonga teo Jesosy. Navelany nandeha ny mpianana nandeha tady sakafo. Jesosy nijanona teo. O Jesosy era vehivavy, omeo rano a osotroiko. Ozy ra vehivavy. Fa ahoana ianao jiosy miresaka amiko. Nefa za vehivavy Samaritanina. Fa nga mifandray ny jiosy sy ny Samaritanina. Raha mba fantatrao ny fanomezan'Andriamanitra o Jesosy. Sy zay miteny amina hoe omeo rano a osotroiko. Dia anao ny nangataka tamiko ka nomeko rano velona. Dikan'izany za mangataka aminao hoe manan-javatra omenanao. Noho tsara misy fotoana mangataka zavatra aminao Andriamanitra eto amin'ny asany kanefa manan-javatra be dia be omenanao izy. Noho tsara ilay tompon'ilay zavatra no mody mangataka zavatra. Alleluia. Nangataka rano osotroiny izy nefa izy ny tompony io rano. Alleluia. Nangataka rano osotroiny izy nefa izy ny tompony io rano. Nangataka lakana tamin'ny Petera izy nefa aina mitsangana eo ambonin'io rano mitoritena. Te hita surnaturel la vienao. Te hita n'Andriamanitra anao zavatra magaga eo amin'ny fiainanao ve enao. Omeo zay angatahany aminao ahafahany anao surnaturel eo amin'ny fiainanao. Omeo zay angatahany aminao ahafahany anao surnaturel eo amin'ny fiainanao. Omeo zay angatahany aminao. Ny toetsainy mahantra dia tsy vonona ny hanome matsapa matiadoka raha vao hanokatra ny tanany izy. Alohan'ny posiny olona ahatra dia ny sainy alohan'ny mahantra. Alohan'ny kitapom-bolany olona ahatra ny sainy alohan'ny mahantra voalohany. Mody mangataka izy kanefa izy ihany no tompony. Omeo rano aho osotroiko kanefa izy ny tompon'ilay rano. Raha lasana bavy malala ny tsy fatakarany olona ny mahatonga ny olona tsy manome an'Andriamanitra dia mahatonga ny fiainany bloqué mihidy dia varina mangataka izy omeo an'ity omeo an'ireny. Alleluia. Alleluia. Ozy raha vehivavy ianao tsy manana fanovozany dia ahoana ny anomezanao rano ana. Ny rano zay omeko anao izy dia fiainana mandrakizay. Iboiboika ao anatinao ao zany. Ary zay mandeha eto manketo antsaka dia mbola ngetaeta foana ary verina eto mandrakariva andeha atsaka fa zay misotra n'ilay rano zay omeko azy tsy miverina eto tsony izy mantsaka. Resy lahatra raha vehivavy sady lena mba omeo an'izany rano zany atodiko. Omeo an'izany rano zany. Bon, tianao ve zany rano zany? Sa tsy tiako ianao irery no isitraka an'izany. Ndana tsy hoetiany vadinao. Tanao, Andriamanitra rehefa anao zavatra tsy tiany ianao irery no anaovana azy. Mitondrà namana fanao zavatra Andriamanitra. Mitondrà namana hoento ny vadinao fanao zavatra Andriamanitra. Hoento eto ny zandrinao, zokinao, namanao, jiranonao fanao zavatra Andriamanitra. Mitondrà olona ianao eto fanao zavatra Andriamanitra. Misy zavatra tsy ataon'Andriamanitra raha tsy misy folona marobe eo. Alleluia, alleluia. Misy fotoana koa Andriamanitra tsy tonga raha tsy misy namana ianao. Ozy izy hoe naizanay zay angonany dikan'izany tsy mety amiko ianao rery fa maka namana manomboka misy roa telo dia ho avy amin'izay
tonga miteny aminao mitondra namana dia miakara tendrombohitra tana vavaka mitondra namana dia miantso an Jesosy midina ny herin'Andriamanitra ito. Amen. Halleluja. Azavarina mijanona ato ambany rahalahy. Tao rahalahy tsika mba hiakatra andao mba hiara ivavaka tsika. Roa telo efatra midina ny herin'Andriamanitra. Midina ny fanambarana. Midina ny fahasoavana. Nareo ianao sy ny vadinao miara mivavaka. Raha vao tsy miara mivavaka ampidivony devoly ataonao mifanome lamosina. Ianareo ray trano miara mivavaka. Ansoety ny vadinao za tsy manambady. Marina le voalazanao fa efa nanambady indimy ianao ny ao an-trano amin'izao io tsy mbola vadinao. Lasa izy mandeha. Ny taona ny olona tao an-tanàna izy. Izy sy matahotra vavan'ny olona. Ianao itaonanay eo amin'i Jesosy nefa jereo io fiainanao io. Ianao za misaraka. Alamino aloha ny tokantranonao vao mitonanay amin'i Jesosy ianao. Tsy ny raharan'izany izy. Fa rehefa nitory izy voakasika ny fon'ny olona satria izy nangetaheta. Ao anatin'io problème misy ianao io mihitsy ndana milazany amin'i Jesosy. Ndana mitory amin'i Jesosy. Ndana mitona olona ho an'i Jesosy. Andriamanitra no mandamina ny ora lasana bavy malala. Andriamanitra manbo mitsangana amin'izay. Andriamanitra no mandamina an'io. Andriamanitra no mandamina an'io. Halleluja. Andriamanitra nge mahitanao ambony ao. Aza tonga eto hiandro problème miva. Fa Andriamanitra mandamina an'io. Andriamanitra manao an'io. Andriamanitra mikarakara an'io. Ho alaminy Jesosy io. Tongava ao aminao ny vesatra montsy fanahy. Ao anatina minitra vitsy sika nandra tanana. Hidina eto ny herin'Andriamanitra androany. Halleluja. Eo amin'ny toerana misy fo miray. Eo amin'ny toerana misy ny firaisan-tsaina. Eo ny herin'Andriamanitra mirotsaka. Ao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka eo amin'ny andiny voalohany. Teo amin'ny fitoerana iray izy rehetra. Izy rehetra teo amin'ny fitoerana iray. Aza maningana ao anatin'ny maro. Miza miaraka amin'ny maro. Fa misy herin'Andriamanitra ao ampidininy. Mangataka mafy androany mba hirotsaka ny batisan'ny fanamasina. Batisan'ny afo hidina ao anatinao. Dia teny amin'ny fitenin'ny fanahy ianao. Sandrato ny tananao e. Mangetaheta va ianao anambarany amin'ny Jesosy. Lina ve ianao ilazany amin'ny Jesosy. Oh, te ahita ny herin'Andriamanitra irotsaka androany. Te atsapa ny herin'Andriamanitra meno atsika rehetra. Tahaka ny tao amin'ny asan'ny apôstôly toko faharoa. Rotsaka ny fanahy masina. Nidina ny fanahy masina. Inona ny andrasanao? Inona ny mbola andrasanao? No nanao say mangetaheta anao say. Mila ny herin'Andriamanitra ameno anay. Hidinao anatinay say e. Okirotsaka. Oka ny herinao irotsaka androany Jesosy. Oka ny herinao irotsaka androany. Booste ny herinao ny fananay androany. Booste ny herinao ny fananay androany. Zany tadiavinay Jesosy am. Satria miraisaina zay tompo. Azo herin'Andriamanitra. Ilaina zany herinao zany tompo. Satria mila miara mivavaka zay. Mila miraisaina zay tompo. Tahaka ny tamin'ny arin'apôstôly Jesosy nandray ny herin'Andriamanitra. Ilaina zany herinao zany Jesosy am. Arotsay anatinay zany herinao zany tompo ray malama. Tsara indrindra. Mila ny herinao zay tompo. Arotsay zany herinao zany. Arotsay zany herinao zany. Feno atanatinay zany herinao zany. Feno atanatinay zany herinao zany. Arotsay Jesosy. Arotsay Jesosy. Arotsay tompo ray malala tsara indrindra. Ny herinao Jesosy. Arotsay Jesosy. Booste ny fananay. Booste ny fananay. Booste ny herinao ny fananay. Satria nona ny herinao. Nona ny herinao.
Arotsay ato anatiko ny herinao. Mangetaheta ny herinao aitino ato anatiko ny herinao. Mampanjaka ny herinao ato anatinay izy. Ampatanjaka anay izy. Ampotsoro anay izy. Tario amin'ny herinao zay androany tompo. Aoka ny herinao mameno anay izy. Aoka ny herinao mameno anay izy. Feno hery zay izy. Feno hery zay izy. Mila hery avy aminao zay androany. Arotsay arotsay izy. Aitino ato anatiko ny herinao. Mila hery avy aminao zay androany. Tsy manaiky zay izy. Raha tsy feno ny herinao. Tsy manaiky zay izy. Raha tsy feno ny herinao. Hery avy aminao ny ilaiko. Hery avy aminao ny ilaiko. Ampatanjaka. Atonga tsoreraka. Atonga tsoketraka. Arotsay izy. Arotsay izy. Arotsay ny herinao. Mila hery, mila hery, mila hery. Oka hery tsy voninahitra ny fitafiana azy. Oka nanapitona ny herinao Jesosy. Mangetaheta an'izany izay. Ahafahana hitsoro vavolombelona. Hanafasahina. Ilaza ny fanebiazanao. Ilaza ny herinao amin'ny hafa. Hitona ny hafa. Oh, tahaka ny ao amin'ny boky ny asana apôstôly. Izay laza fa soratra hoe ary ireo rehetra mba amin'ny vehivavy ny aritra, ny raisaina, ny vavaka nampidinanao ny herinao. Tahaka an'izany koa eto Andriamanitra. Tsy rona telo fa efa maro izay miaritra mivavaka mangataka ny herinao. Hidinao anatinay. Hidinao anatinay. Irotsaka ao anatinay. Irotsaka ao anatinay. Ampidino Andriamanitra. Oka merina izany herinao zany. Oka merina izany herinao zany. Mangetaheta an'izany izay. Mangetaheta an'izany izay. Oka irotsaka eto. Oka hidina eto. Ny herinao Andriamanitra. Ny herinao Andriamanitra. Oka hidina eto zany herinao zany. Oka hidina eto zany herinao zany. Ameno anay. Ameno anay. Ameno anay. Ameno anay. Anapaka anatina yan. Ameno anatina yan. Ny herinao. Ny herinao. Amin'ny anara maheron Jesosy. Arotsay ny herinao Jesosy. Oka meno anay zany herinao zany tompo. Efa fiany herinao ny faranay. Masamtory ny anaranao. Masamtory ny anaranao. Ufavolombelonao zay Jesosy. Oka arotsay zany herinao zany. Arotsay zany herinao zany. Arotsay zany herinao zany. Arotsay any anatinay. Mangataka ny herinao zay Jesosy. Mangataka ny herinao zay tompo ray malala tsara ny. Oka ny herinao ameno anay. Oka ny herinao ameno anay Jesosy. Ampatanjaka ny fananay. Satria tompo noana zany fananay am'izao fotoana zao. Noana zany fananay am'izao fotoana zao. Noana zany fananay am'izao fotoana zao. Oh tompo, arotsay, arotsay, arotsay. Arotsay ny herinao. Oh Jesosy malady, arotsay eto ny herinao. Ahitiny ny fananao. La herinao, le tao amin'ny, le fanivavaka to amin'ny riana ambony. Ny apôstôly, ny latsaka ny fananao. Tamin'izy rehetra, mitarenao fo. Ny fananao ny latsaka tamin'izy rehetra. Oh Jesosy malalo, tsy aminay sasantsasany, tsy aminay velofilao be ihany, tsy aminay velofilao se ihany, tsy atantrany ihany, fa aminay rehetra androany, ny lasany fananao. Jesosy malalo, ahitiny eto amin'ny toerany ity. Ny fananao androany, anelika anay rehetra, hitopaka ao anatinay rehetra, afana hinambaranao, afana hizaranao, afana hitorenao, any amin'ny manodidina anay. Jesosy malalo, arotsao eto la herinao, ahitiny eto amin'izao toerany zao androany, ampatanjaka anay, ampahery anay. Jesosy tsy afahendrena maolona, navitany amin'ny zaranao, tsy afahendrena maolona, nafany manambaranao, fa fanamasinao rery aho, ny amin'ny fafenony fanamasinao, zany no avitany ny asanao. Seretra nandray azy dia meny hery mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Seretra kelikely hery, oka ika hoe misy la hery. Mila hery a Jesosy. Mila hery a Jesosy. Mila hery a Jesosy. Mila hery a Jesosy. Lazao hoe mila hery a hoe. Seretra kely hery, oka ika hoe mila hery a. Mila hery. Angatao ny afo ny fanamasa. Ameno anao ny batisa ny fanamasa. Ny herin'Andriamanitra nananao fahasahina. Ansoran'Andriamanitra ny lelanao anamarany amin'ny Jesosy. Sao izy tsony
anao batisanareo amin'ny rano fa ho avy lay aoriako zay tsy mendrika akory amin'ny fekapany izy no anao batisanareo amin'ny afo izy manao ny anjely no rivotra ary manao ampalopy no lelana afo izy agnataony afon'Andriamanitra androany mangetaeta ny afo fanay masinao avelao hideporta ao anatinay avelao hidina ao anatinay afo arotsay tuta amin'ny andro Pentecosta tuta amin'ny andro Pentecosta tuta amin'ny andro ny apôstoly nidina ny afo nanao batisa ny afo afo faray masina zay mangetaeta ny batisany fanamasina hidinany afo ny fanamasina manatona eo amin'ny altarany amin'izay toerana misy azy dia sany raha atony tananao angataony batisany fanamasina hidina ny anatinao amen ny fanainao mila ny afo fanay masinao Jesosy mila ny afo fanay masinao izay androany avelao hidina meno anay amin'ny fahafenona avelao hidina meno anay amin'ny fahafenona eto androany mangetaeta ny afonao mangetaeta ny afonao fenoy Jesosy arotsay eto androany ianao le manao batisa amin'ny afo zaho angataka miray hozy izy ianao ary izy no anome anareo mpananatra izy no anome anareo fanahy raisinay zany afo zany arotsay avelao amenanay liberenay fananay androany